Alomerabantsika tsirairay avy indray mity zoma maraina fa 12 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbala mena izao maraim-baovao izao indray ahafahantsika mandeha ny hery avy aminy lohandiry antsika mofinaina an'io dia hivavaka isika nay tsara indrezan-danitra atolotrainao ny dera ny lasa ny asa voninahitra misaotra anao izay fa mbola menao izao maraina izao indray menao tombo-taona tombonandro ary mena ny fahasoavanao ihany koa ataka aminao tompo mba hanavaonay mandrakariva aroka ny teninao izay horaisinay amin'ity maraina ity any atonga nay atoko bebe kokoa anao hatrany naran'i Jesosy amen. Raha te mofinaina antsika androany dia manao hoe mitady an'i Jehova amin'ny fo rehetra alainao amin'ny Sakary toko fa 7:12 manao hoe verena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana amin'ny fanantenana anio no anambarako hoe hanohitra roa eno anao aho amen. Ilayntsika ny taiza amin'ny fanahintsika hifikitra mafy amin'ireo teny fikasan'i Jesosy. Fantat'i Jesosy tompo fa tsy vitantsika ny hanohatra amin'ny fakapanahy maro alefan'ny Satana raha tsy manana ny hery avy amin'Andriamanitra isika. Fantany tsara ihany koa fa raha ny herin'ny tenantsika ihany dia azo antoka fa ho resy isika. Izany indrindra ny antony nanomezany antsika ny tena zavatra anankiray tena ilayntsika ka isaky ny manana fahamehana sy fitsapana dia ahita fiarovana mafy isika. Manana ny teny fikasana avy amin'ilay molotra tsy mba mandainga isika, tsy maintsy mikolokolo ny finoana izay ananantsika tsirairay fa ho azontsika tokoa izay efa nampanantenainy antsika. Tonga zavatra rehetra ho antsika Andriamanitra raha avelantsika tsy azahoantsika tombontsoa avy any an-danitra velively mivavaka tsy misy aina sy tsy tena mifo atolontsika azy. Tena ilayntsika ny fikirizana rehefa mangataka isika, mangataka amin'ny mpinoana, miandry amin'ny mpinoana, mahatoky amin'ny mpinoana, mifaly amin'ny fanantenana fa izay rehetra mitady izy no ahita. Aoka fanafo amin'izany isika ka tsy ao amin'ny fo rehetra Andriamanitra. Manao ny ezaka rehetra amin'ny fo sy ny saina mba azahoana fahombiazana ary tsy fahombiazana amin'ny zavatra mora lo fa ho amin'ny fahombiazana indrindra amin'ny zavatra tsy mba milody ny fanahy zany. Ianaro tsara ampahamantorana ihany koa ny mikatsaka an'ireo arepitahiana izay nampanantenan'Andriamanitra ka mieza amin'ny fanatanterahana sy ny fahavononana mba ho azonao ny fahazavana sy ny fahamarinana ary koa ny arem-pahasoavana. Mitalao fantatra amin'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy fanamangetaeta mitoloma amin'ny anjely avy any an-danitra mandra-pahazahoanao ny fandresena apetrao eo an-tanan'ny tompo ny mombanao rehetra, fanahinao sy ny tenanao ary ny sainao ary mety eza ho mpanompo ny be fitiavana sy feno fanoloran-tena izay tariny sitrapony fehezin'ny saina ary koa eken'ny fanahany. Mbarao amin'i Jesosy izay ilain'ny fanahinao marina tsy ny hoe hifandahatra maharitra na ihany koa hoe hitory-teny amin'Andriamanitra tsy akory no takina aminao fa ny razanao amin'ny fo malahelo noho ny ota manao hoe vonjeo aho tompo izao very. Misy fanantenana ho amin'ny fanataka an'izany manko. Hikatsaka izy hangataka, handondona ary ahita. Ho fantatrao ny fitahian'ny fiadanan'i Kristy rehefa esorin'i Jesosy tsy hanoritory ny fanahinao ny eta-pahotana mavesatra. Amen. Irenay tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teny manome fanantenana izany mangataka aminao izahay mba handrotsahanao ny fanahinao masina ao anatinay ka tsy salasala izahay anatonanao ihany koa ary atoky ny teny fikasanao mandrakariva satria Andriamanitra tsy mandainga tokoa ianao. Aoka tompo ianao hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy, vonjeo izahay tsirairay avy izao very ary tehirizy mandrakariva ao aminao mba tsy hively lalana ary mifatokina feno mba hatsapa fa eo am-pelantananao mandrakariva ny fanahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.